aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ravana dia araka izay hitantsika eo amin'ny Jaona toko fahaefatra andininy fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimapolo. Jaona toko fahaefatra andininy fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimapolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tany Kana any Galili indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampodian'ny rano divay. Ary nisy tantapa anankiray izay nanana zanaka lana rary tany Kapernaumy. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galili avy tany Jodia, dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana nareo tsy mba hetihino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re teny tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary no nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany, dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galili avy tany Jodia. Amen. Araka izany ravana dia niverenan'i Jesosy tany Kana sy nanasitrana ny zanaka lahy ny tandapa anankiray, izay no hitantsika eo amin'ny soramandry mamitina izao soratra masina izay niraisintsika teo izao. Andeha raisintsika manokana ny andininy fahatelo amby dimapolo angalana ny afatra amin'ny tian'io ity. Vakitsika averintsika vakina ny anaran'ny Tompo izany manao hoe, koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Averintsika ihany, koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Famarinana roa ry havana no andeha ho tsoahantsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe, tamin'ny ora nitenenan'i Jesosy hoe velona ny zanakao no nahasitrana ny zanak'ilay tandapa. Tamin'ny ora nitenenan'i Jesosy hoe velona ny zanakao no nahasitrana ny zanak'ilay tandapa. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany amin'ity andininy fahatelo amby dimapolo ity. Raha verina vakina dia ozy manao hoe, koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Eto tsika ravana dia mahita tantara mahafinaritra. Niverina tany Kana Jesosy any Galili, tany amin'ilay toerana izay nanaovan'ny fahagagana voalohany, nanaovan'ny rano divay tao izy, ary rehefa fantatry ny olona tao ny lazany. Ka rehefa niverina izy dia nisy tandapa, izany hoe olona ambony, olona manam-pahefana, nandre hoe miverina Jesosy dia niazakazaka izy hitady an'i Jesosy satria manana olana io rangahy io, fa marary mafy ny zanany. Ary tena eo am-pavahoana ny fahafatesana mihitsy, dia niangavy sy ny talao tamin'i Jesosy izy, andao re, mba midina re, andao re mba ho any an-tranoko hoe, sy trano re ny zanako hoe. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana mody, velona ny zanakao. Dia nino io rangahy io? Tsy niara-nody tamin'i Jesosy izy fa tonga dia lasa fotsiny izy zany nandeha nody hoe velona ny zanakao, mandehana mody. Dia lasa izy nandeha nody. Dia nifanena tamin'ireo olona izay niasa teo aminy izy. Dia ireo zany nitady azy hoe velona ny zanakao, velona ny zanakao, teny an-dalana. Dia nanontaniany ireo hoe, oviana ozy nahatongavany zany, oviana ny alan'ny tazo taminy. Dia nambarandreo hoe tamin'ny ora, nambarany hoe fahafito. Tamin'ny ora fahafito ozy ny alan'ny tazo taminy. Dia fantatry le rangahy fa tamin'izay ora izay indrindra no nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Tamin'izay ora izay indrindra nanaovan'i Jesosy hoe velona ny zanakao. Inona ny tiana ambara amin'ny hoe tamin'ny ora nitenenan'i Jesosy mihitsy. Ny dikan'izany dia hoe niaraka tamin'ny vavan'i Jesosy zany, niaraka tamin'ny vava. Zany hoe tena nisy hery sy fahefana zany ilay teny nitenenin'i Jesosy
nanavatsava kilometatra maro na dia tsy nakany akory ary izy dia tamin'ny ora io indrindra no ora na asitrana ny zanakanahan'ilay tandapa. Ny dikan'izany koa dia hoe tena Jesosy mihitsy zany ny nanasitrana ny zanakalahan'ity tandapa ity. Raha ohatra manko ka hoe ora maromaro talohan'ny eonany tamin'i Jesosy na hoe volana maromaro tarinan'ny eonany tamin'i Jesosy dia mety ampisalasala ihany zany le fanasitranana. Fa hoe tena tamin'ny ora ny tenenan'i Jesosy dia maneho fifandro-finjavatra zany. Kanefa fifandro-finjavatra izay mana-pirofo marina fa tena Jesosy no tao ambadiky ny fanasitranana ny zanak'ity lehilahy marary ity. Ny teny izay nambaran'i Jesosy, ny teny izay nambaran'i Jesosy zany no nanasitrana ity zanak'ilay tandapa izay narary mafy ity. Niala ny tazo, velona ny saiky maty satria mahery ilay tenin'i Jesosy izay nambara. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Nandefa ny teniny izy ny mpanao salamo dia nahasitrana azy. Nandefa ny teniny izy mba hahasitrana azy. Mahery ny ravana io tenin'Andriamanitra io hoe manasitrana io hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny tenin'Andriamanitra. Angamba ianao mety olona kivikivy na reradreraka amin'izao fotoana izao mandre an'ity afatra ity. Vesara andreo karazana olana sy adi-tsaina maro. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Vakio ny tenin'Andriamanitra. Manovoza hery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mahazo toa mihaino fampaherezana sy tenin'Andriamanitra ry havana. Fa tena misy hery anie ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Hery izay ampitsangana anao ary zany ny ambaran'ny tononkiratsika. Raha misy mampahory ka osa izahay ny teninao mahery manjary tanjakay. Aveza moa ny finoana ry havana. Ny finoana izay ety mandresy izao tontolo izao avy aiza? Avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana ozy dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka tsy maintsy sika ravana mandray ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra sika raha te hahery, raha te hatanjaka, raha te ho tafatsangana sika dia tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra sika fa ao no azahoantsika finoana entsika miatrika ny toe-javatra rehetrarehetra izay lalovantsika. Sarobidy ry havana ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa Lazarosy efa maty firandro tany am-pasana nefa dia teny ray-bava fotsiny nambaran'i Jesosy dia nitsangana ihany koa Lazarosy na dia ny maty tany am-pasana aza. Any amin'ny testamenta talohany misy tantara izay nanambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany any amin'ny Ezekiela any hoe izao ny lazain'i Jehovah, misy toalamaina be dehibe ireo mamina ny atao ve mihaino ny tenin'i Jehovah ry toalamaina. Dia rehefa naminany ny mpaminany dia tao anatiny jany fotoana naminaniny zany indrindra no naninona no nitambatambatra sy nitsangana lasa nisy nofo sy ozatra hatramin'ny fofinaina azy ka velona indray ireo toalamaina ireo. Velona indray ireo toalamaina ireo rehefa nihaino ny tenin'Andriamanitra. Mahery, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ry havana. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Afaka manangana ny fiainanao raha inonao, raha raisinao. Be dehibe anie ny tenin'Andriamanitra azontsika atao teny fikasana anatin'ny soratra masonao. Azonao raisina fa ho hitanao aseho an'Andriamanitra aminao fa ny lanitra sy ho tany ho levona fa ny teny kosa izy ny tsy mba ho levona. Misy hery, misy fahefana io tenin'Andriamanitra io. Fantatsika tsara anie zany. Tenin'Andriamanitra ny ravana nahariana an'izao tontolo izao hoe nainga avy amin'ny tsy misy. Dia ny teny fotsin'Andriamanitra hoe misy izao dia nisy ny zavaboary rehetra. Nisy. Ny tenin'Andriamanitra ny ravana no manova fiainan'olona maro e. Tenin'Andriamanitra rehefa toriana mampiavana olona maro. Ny tenin'Andriamanitra rehefa toriana manitsana toetra n'olona maro. Miala daholo ny karazana faratsiana sy ny toetra rehetrarehetra na dia efa namatotra olona firy-taona azy rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra. Izany ilay herin'ny tenin'Andriamanitra izany. Maranitra noho ny sabatra roa lela manindrona ozy izy ka mampisaraka hatramin'ny taolana sy ny tsoka. Zany no asan'ny tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainantsika. Ary ny zavatra mahavariana ry havana raha mijery ianao ny Jaona toko voalohany dia ambarany mazava tsara fa io teny io izy Jesosy mihitsy io teny io. Jesosy mihitsy io teny io. Ary ny teny dia tonga nofo izy ka niara-nonina tamintsika. Zany hoe nakaendrika olona ilay teny. Nisy teny nidina zany avy any an-danitra avy any dia nakaendrika olona ilay teny.
ka Jesosy Kristy dia tsy azo sarahana amin'ny teniny fa iray any izy sy ny teniny. Ka raha mitenitsika zany hoe te ny teniny Jesosy Kristy no nanasitrana ity lehilahy ity dia midika koa zany hoe Jesosy Kristy no nanasitrana ity lehilahy ity satria iray any izy sy ny teniny. Ka raha mandray an' Jesosy Kristy ianao midika zay mandray ny teniny Jesosy Kristy ianao. Rehefa mino ny teniny Jesosy Kristy ianao mino an' Jesosy Kristy ianao zany zay ny dikany. Ny dikany zany dia izao, raha ambarantsika eto fa ny teny no nanangana ity lehilahy ity dia ny dikan'izany dia izao raha manana an' Jesosy tsika ao anatintsika mihitsy zany le teny velona. Ka inona moa ny zavatra tsy ho tafatsangana ao anatin'ny fiainantsika ao raha Jesosy no tena mitoetra ao anatintsika ao, ilay teny velona sy mahery. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao, inona no endri-javatra izay tena hoe mitady ho faty sy hitsipozipozy eo amin'ny fiainanao? Mitonanao ary havana andray ilay teny velona, andray an' Jesosy Kristy dia ho hitanao fa io teny io no nanangana ilay zanak'ilay tandapana rary, ary io koa no entiny hananganana ny fiainanao. Dia ilazany hoe mangina mitsara mantsy ny tavio-drivotra ary vitan'izany mampitsahatra izay safotofotom-piainanao rehetra izy satria mahery ny teniny, mahery Jesosy Kristy ry havana. Angatao ny fanahy masina ampitoetra tsara ao anatintsika ny finoana azy sy ny teniny, fa indraindray tsika maheno toriteny dia ataontsika fahazarana fotsiny, kanefa ao anatin'ny ray n'Andriamanitra ny manasitrana antsika, ao anatin'ny reny mihitsy Andriamanitra ny mamangy antsika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe nino an' Jesosy ilay tandapa sy ny ankohonany rehefa sitrana ny zanany. Nino an' Jesosy ilay tandapa sy ny ankohonany rehetra rehefa sitrana ny zanany. Hitantsika izany hoe mitapany faharoa tamin'ilay 7:12 ihany. Dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Eto ravana dia hitantsika fa rehefa fantatra ilay rangahy zany hoe tena tamin'izay ora izay mihitsy dia mazava ho azy fa tsy maintsy nitantarainy tamin'ilay olona izay nitsena azy, nitantarainy tamin'ireo ankohonan'ireo zany ny zava-nisy hoe tena tamin'izay ora izay mihitsy, tena tamin'izay ora izay mihitsy no nitenenan'i Jesosy. Zany hoe niona taminy fa izy anie tsy nety niaraka tamiko nakaty fa zao anie nambarany hoe ndana mody ozy izy dia ho sitrana ny zanakao. Dia tamin'io fotoana io asa mety ohatra zany hoe tena nijery ora mihitsy na hoe nisy olona ny teny ora tamiko dia tena mahavariana fa tena nanasitrana, tena izy ny nanasitrana nyity zazy ity. Faly, azo antoka fa faly izy, fa tsy vitany faly fotsiny fa nino mihitsy koa, ary tsy izy ihany fa izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Ny dikan'izany dia izao, izy sy zanany raha nanambady izy dia tafiditra tao anatin'izany koa ny vadiny ny mpanampiny izay mpiasany rehetra tao, zany no antsoina hoe ankohonana rehetra teo amin'ny Jiosy. Reo rehetrarehetra zany nino an' Jesosy daholo, niara-nino an' Jesosy daholo zany rehetra. Ary inona moa ny dikan'ity hoe mino ity? Ny dikan'ilay mino dia izao hoe manaiky ny fahefan'i Jesosy reo, manaiky zany reo ilay mahamesia an' Jesosy Kristy. Ny dikany koa dia izao hoe mandray ilay famonjena koa zany reo, satria ny teny rehetrarehetra momba ny finoana dia miaraka amin'ny famonjena mandrakariva zany anatin'ny soratra masina. Ka raha ambara eto zany fa nino izy dia dikan'izay zany nino an' Jesosy zany reo, ary nandray ilay famonjena koa zany izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Tahaka ilay teny izay nambara tamin'ilay mpiandry ny tranomaizina, mino an' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Zany hoe rehefa mino an' Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ka eto zany dia hitantsika fa tena nino ilay tandapa sy ny ankohonany rehetra, ny dikan'izany nandray famonjena izy mianakavy tao aorianan'io tranga izay niseho io. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tiany Jesosy ho vonjena ry havana ianao sy ny ankohonanao, tena tiany Jesosy ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary ny teny fikasana ozy dia ho anao sy ny taranakao, tsy ho anao rery ihany, tsy ianao rery ihany ny tian'Andriamanitra ho vonjena, fa ianao sy ny ankohonanao. Mbola misy olona avy eo atokantranao tsy mbola nandray ny famonjena, mbola misy olona avy eo mbola tsy mino an' Jesosy Kristy, mbola tsy manana an' Jesosy Kristy. Eto aminy ny fahazavan'i Jesosy Kristy ry havana, ambara ho aminy ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy Kristy, mijorova avolombelona ao ianao mba ahafahana ihany koa
manao tahaka nataonyity tandapy ity mitondra ny ankonana ray manontolo ho ao amin'i jesosy kristy hivavaka ino an' jesosy kristy ary eto ravana dia tena mahavariana mihitsy ilay fomba fiasan'andriamanitra hitomany an'ilay fianakaviana ray manontolo hivavaka ao anatin'ilay aretina anaka maty mihitsy ilay zanaka zay no nitomany azy mianakavy hivavaka sy ino an' jesosy kristy misy fomba maro riavana izay azo tikambareko fevolamena ampiasain'andriamanitra mandrakariva hitomany atsika sy ny ankonantsika mba ino sy hovonjena nantona azy misy fomba be deabe indraindray mety misy fahafatesana mihitsy ny an'ny sasany mety misy ny fisarahana ny an'ny sasany mety misy olana be ny an'ny sasany aretina ohatra ny hitantsika eto ny an'ny sasany reny toejava misy fahantrana tsy fisina olam-piainana samy hafa ao anatin'ny tokantrano reny maro be amin'ireny fevolamena ampiasain'andriamanitra mba hamonjena ny ankonanao hamonjena ny ankonanao ahatonga antsika rehetrarehetra ianaiky fa jesosy no andriamanitra ary manana ny hevitra iverany antsika mandrakariva o andriamanitra io aza sasatra ry havana aza sasatra mihitsy mivavaka ho an'ny ankonanao aza kely vavaka nahita mpanompon'andriamanitra anankiray azy ay latsaka ny ranomasony za pastera ozy izy za tena mino fa ho any an-danitra fa ahoany reto vady aman-janako reto tena raha vo miresaka fivavahana izy dia imezany zareo fotsiny dia za fe ozy izy ahoana netretaka hoe za ho any an-danitra dia reto zanako reto vady aman-janako reto ho any amin'ny elo fena nytomany izy tsy mety tsy mandra ny saiko ozy izy ary tena mariny zany kanefa dia izao manana finoana ry havana fa tsy ho anao rery any ny famonjena fa ho anao sy ny ankonanao toizo ny vavaka amafiso ny vavaka ento ambavaka mandrakariva aza kely vavaka fa ho hitanao fa misy aneny an'ny sasany tena maty mihitsy vo mivaly ny vavaka e fa tian'andriamanitra hovonjena ny ankonanao ary ao anatiny mihitsy ambaraka ihany le teny teo minoan' jesosy tompo teo hovonjena enao sy ny ankonanao sarobidany aravana ny ankonantsika ary io ankonantsika io mihitsy ny tiany de volo alaina io ndany anao mivavaka any fa ny ankonanao alao ah zany nambarany tamin'ny farao mandany nareo arany lehibe mandeha mivoaka fa ny ankizy alao anay eto ihany alao anompo anay eto ihany tsy ao anao josoa raha izao sy ny ankonako hanompo an' jehovah zay tarito hivavaka ny ankonanao ry ray mpianakavianao ry ray mpianakavianao ianao mihitsy ny loha mitarika ny ankonana handeha hivavaka ianao mihitsy no mandamina ao tokantrano hoe andao asiana fampampivavahana rehefa ariva tao tokantrano ato dia asiana famakina tenin'andriamanitra firana vavaka sarobidy anay zany ianao mihitsy no mitondra ny zanako ao mandeha mivavaka mamonjy fotoam-bavaka entinao mifanerasera amin'ny tenin'andriamanitra izy fa rehefa voakasika ny tenin'andriamanitra matetika io izy tsy mandehandeha ho azy ireo ary tsy miverina ho azy ireo raha tsy matanteraka ny misiona mpanaovina azy dona aminazy mandrakariva tenin'andriamanitra io dia tsy maintsy isy voany finoana teraka ao zaro amin'ny lalina tokony alehana ny zaza fa na rehefa antitra aza dia tsy ala aminy zany manana didy sika ray aman-dreny hitondra ny ankonantsika ao amin'andriamanitra ary misy zavatra be deabe azonao atao mihitsy ao anatin'izany fa tsy hoe dia izao fotsiny raha mbola zanaka ao ambany fifehezanao ry havana ity dia averiko foana raha mbola ao ambany fifehezanao izy nefa tsy vitanao no mitondra azy mandeha mivavaka raha tsy taiza izy zany tsy mahay mitaiza ianao zany fa tena anananao fahefana mihitsy ary tena tokony ho tambatambazinao na teneninao mihitsy hoe tsy maintsy mandeha mivavaka tsisy hevitra raha mbola eto ambany fifehezan-dady rehefa any tokantranonareo nareo na rehefa miala eto nareo manana safidinareo fa raha mbola miaraka amiko ato ambany fifehezako ato tsisy hevitra mihitsy fa tsy mihina kanina eo nareo raha tsy mivavaka tsika tsy maintsy mandeha mivavaka tsika aloha satria adidiko no mitondra anareo ao amin'i Jesosy ny fantany napetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe ianao sy ny ankonanao ve efa manana an' Jesosy sa mbola misy tsy manana an' Jesosy ny taonanao ry havana aza mipetrapetraka aza mandrimandry ataovy ny fomba rehetra hitaomana azy ireo handray an' Jesosy ary angataony fanahy masina fara amin'ny herintsika ne tsy vitantsika zany ny mpaminany ne tsy masina taniny ary indraindray efa 10 taona izy efa tsy nitaominaoko zao anao vao taitaitra eo fa raha miaraka amin'ny fanahy masina ianao manao an'izany dia ho hitanao fa afaka ny hovonjena koa ny ankonanao raha fitinina zany zay rehetrarehetra nambara teo voalohany tamin'ny orany tanenan'i Jesosy hoe velona ny zanakao no nahasitrana ny zanak'ilay tandapa Jesosy ny mpanasitrana ry havana Jesosy ny mpanasitrana zany akory tsy midika hoe tsy mila mihinana fanafody tsony Jesosy ny mpanasitrana
ny fanafody sy ny dokotera dia fitaovana ampiasain'i Jesosy koa hanasitranana ary zany mahatonga antsika hoe rehefa hihinana fanafody dia mbola mila mivavaka aloha mangataka fanasitranana amin'i Jesosy. Fa eto izay hitantsika eto dia izao ilay tenin'Andriamanitra mihitsy manasitrana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mbola miovy izany. Raiso ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao fa hisy zavatra be dehibe ho sitran'Andriamanitra sy hovain'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao io. Ary Jesosy mihitsy izay teny velona izay, raiso izy. Ny faharoa, nino an' Jesosy ilay tandapa sy ny ankonany rehefa sitrana ny zanany. Ianao koa ry havana, tian'Andriamanitra ho vonjena ny ankonanao, tian'Andriamanitra hanehoana ny voninahiny ny ankonanao. Fa be dehibe mihitsy ao anatin'ny soratra masonao no ray mpianakaviana rehefa nino izy ry Kornelio dia izy mba miankonany rehetra niaraka natao batisa. Tahaka izany koa ilay lehilahy izay tany ilay mpiandry ny tranomaizina, tahaka izany koa ry Lidia, ilay mpivarotra lamba. Rehefa nino izy dia niara natao batisa izy mba miankonany rehetra. Manana didy sika e, tarito ny ankonanao. Mba afaka hiteny koa ianao hoe Andriamanitro sy ny taranaka mandimby ahy, ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.